manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho antsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Sambatra ny olona izay voavela ny elony tsy voasarona fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova heloka ary tsy misy fitatra ny fanahy. Miarabanao manokana ny tenako pasteur André Alvarez ary zany teny Davida mpanjaka izany noentina ihany koa miraha soanao dia fahasambarana fitaina fahasoavan'Andriamanitra. Miarabanao pasteur. Ya, miarabany pasteur Alvarez ary indrindra moa zany tsika mpiaino sy mpijery atsaina ato amin'ity tokantrano ity. Dia taorina mitoko fa raiky amin'ny telopolo no ianarantsika rehetra pasteur, fa hivavaka loasika no antena idirantsika lalina ny amin'izay fampianarana izay noana tokoa fa hitondra fitaina ho an'ireto olona ireto pasteur. Doary raha eo dia misotranao zay satria dia manatrika fianao amin'izao fotoana izao. Misotrany amin'ny fanatrianao, ny fanatrianao dia tsy voafetra fotsiny hoe mety amin'ity studio izay ahafana mitoro ny filazantsara izao ihany, fa ihany koa any amin'ny toerana izay andrasiana izao fandarana izao, na amin'ny alalan'ny radio ty ambanivohitra aty, ty amin'ny faritany aty, na amin'ny alalan'ny réseaux sociaux ka mahita azy atria fitan-dranomasina, Europe, Asie, Amerika, Afrika, toerana maro samihafa izay tsy voafetra, na ihany koa atao anatin'izao tokantrano izao izay manaraka amin'ny alalan'izao fahitalavitra izy zao dia aoko ny fanatrianao masina, fanatrianao mahery. Ny fanatrianao Jesosy dia toerana ietsehan'ny herinao ary mankataka ny herinao ietsika amin'izany toerana misy ny fanatrianao zany ary iseho anatin'izany toerana zany ny fanasitranana, fanafahana, fitahipana, fanambinana, fahasoavana rehetrarehetra. Koa dia hamarino zany teny zany tompo androany. Teninao mantsy dia milaza manao hoe any amin'ny toerana izay ampatsahivana ny anarako no anatonako anareo ary ihany koa no hitahiko anareo. Tay manokana izao fotoana izay fanay miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Saotra tompo, amen. Asika pasteur ary voakiko ny tenin'Andriamanitra lohateny dia anatra farany natao Mosesy tamin'ny Israely sy Joshua ary ny fanaperany ny lalàna. Ary Mosesy nandeha dia nilaza izao teny izao tamin'ny Israely rehetra ka nanao tamin'ny hoe 400 taona androany aho ka tsy afa-mivoaka namity izay intsony, ary Jehova efa nalaza tamiko hoe tsy hita io Jordany io ianao. Jehova Andriamanitra ao no hita alohanao ary izy no aningana ireo firenena ireo tsy ho anolohanao ka azo taniny ianao, ary Joshua no hita alohanao arak'izay efa nolazain'i Jehova. Ary Jehova hanao amin'ireo tahaka natao tamin'ny Siona sy Oga mpanjakan'ny Amorita, ny naringa sy tahaka natao tamin'ny taniny. Dia atolo Jehova alohanao ireo anaovanao azy araka ny lalàna rehetra izay andidiko anareo, mahereza sy matanjaha, aza matahotra na manahy azy. Fa Jehova Andriamanitra no miara-mandeha aminao, tsy andahoanao na foy anao izy. Ary Mosesy niantso an'i Joshua ka niteny taminy teo mason'ny Israely rehetra hoe mahereza sy matanjaha, fa ianao sy ity fireneny ity dia raha miditra amin'ny tany izay niananan'i Jehova tamin'ny raza nomena azy, ary ianao nampandova azy zany. Ary Jehova no mandeha ao alohanao ary izy miaraka aminao, tsy andahoanao na foy anao izy, ho aza matahotra na mivadi-po ianao. Dia nosorata Mosesy zany lalàna izany ka natolony ireo mpisorona taranaka levy izay mpitondra ny fiara-fanaken'i Jehova sy ny olon'ny Israely rehetra. Dia nandidy azy Mosesy ka nanao hoe isa 7 taona dia amin'ny tompanafana amina ny firavoravona fitoerana mitrambatsakazo ka avy iseho anatrehan'i Jehova Andriamanitra eo amin'ny tany izay fidian'ny Israely rehetra dia aoka
ovakinao eo anatrehan'ny Israely rehetra miteny ty lalàna ty ihainony azy vorimy vahoaka rehetra na lehilahy na vehivavy na ankizy madinika na vahiny ao tanànanao iaino sy ianarany ka atahorany Andriamanitra ao sy hitandremany anaraka ny teny rehetra amin'ity lalàna ity ary ny zanany koa izay tsy malala dia andreka hianatra atahotra Andriamanitra ao amin'ny andro rehetra iainanareo eo amin'ny tany izay efa nidiranareo ovana rehefa tafita ny Jordany ianareo 5:40 dia hoy Jehova tamin'ny Mosesy ino atombotra ny andro ahafatesanao ko miantsoany Josua ary mitoery amin'ny tranon'ilay fihaonana ianareo mba nididiko azy tena dia Mosesy Josua ka nitoery ato amin'ny tranon'ilay fihaonana ary Jehova niseho teo amin'ny tranon'ilay tamin'ny andrahona dia nijanona teo alohan'ny varavaran'ny tranon'ilay ny andrahona ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy indro fa hodimandry any amin'ny razanao ianao ary hitsanga n'ity firenena ity ka hijangajanga anaraka ny Andriamanitra hafa any amin'ny tany izay fidirany honenana dia afoy ahy izy ka hivadika amin'ny fanekeko izay nataoko taminy dia rehetra amin'ny fahatezerako amin'izany andro izany ka afoy azy aho ary anafinantavako aminy ka olany rehetra izy ary loza maro sy fahoriana no anjo azy dia hiteny izy amin'izany andro izany ka anao hoe moa tsy hainony Andriamanitra tsy hitoeran'Andriamanitra eto amiko va no mahatonga izao fahoriana izao amiko ary izao dia nafinantavany tokoa amin'izany andro izany no ny ratsy rehetra izay nataony fa nivily nanaraka Andriamanitra hafa izy ary ankehitriny soratanareo zao firan'ampianarana zanak'Israely ary eo ka tsy afaka mamba zao firan'izao mba vavolombelona amin'ny zanak'Israely fa rehefa entiko any amin'ny tany tondra ronosy tantely izay nianako tamin'ny razany omena azy izy ary inona sy ka hovoky sy amatavy dia hivily anaraka Andriamanitra hafa izy ka nompo azy ary anda ka hivadika amin'ny fanekeko ary raha manjo azy zava-dratsy maro sy fahoriana dia ho vavolombelona aminy izao firan'izao fa tsy ho afaka mbavan'ny taranany izao fa fantatro ny fisainany izay efa ataony na dia ankehitriny aza raha tsy mbola netiko tany amin'ny tany izay nianako nomena azy izy dia nisorata Mosesy andro izay ihany izao firenena izao ka nampianariny zanak'Israely ary Jehova nandidy any Josoa zanak'Nona ka nanao hoe mahereza sy matanjaha fa ianao nitondra zanak'Israely hiditra ao amin'ny tany izay nianianako taminy omena azy ary rombanao aho ary rehefa voasoratra Mosesy teo amin'ny boky avokoa teny ty lalàna ity dia nandidy ny Levita izay mpitondra fiarany fanekeny Jehova izy ka nanao hoe raisy ty boky lalàna ity ka apetrao amin'ny ilan'ny fiarany fanekeny Jehova Andriamanitra reo mba ho vavolombelona aminao fa izao malala ny ditranao sy ny amafikatoka ao indro na dia mbola avily eto aminareo ankehitriny aza ao dia mihodina amin'ny Jehova ianareo ka maika rehefa maty aho volio eto amiko ny lola rehetra amin'ny firenenareo sy mifehanareo mba ho lazaiko anatrehany izao teny izao ary antso ny lanitra sy ny tany vavolombelona aminy aho fa fantatro fa rehefa maty aho dia hanao ratsy tokoa ianareo ka hiala amin'ny lalana izay nasaiko nalianareo dia ho tratry ny loza ianareo any aparany satria hanao izay ratsy eo mason'i Jehova ianareo ka mpatezitra azy amin'ny asan'ny tananareo dia ny olona izay Mosesy teo anatrehan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra niteny izao firan'izao mandra-pahavitany pasteur ia Deutéronomie toko fa raiky amby 70 zay no ianarantsika indray amin'ity andro anio ty a efa somary antombotra ihany koa zany pasteur dia hifarana ny fianarantsika ny bokyny Deutéronomie kamba toko anankitelo eo sisa dia mifarana tanteraka indray ny Deutéronomie dia miditra amin'ny bokyny Joshua indray zany tsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany mandinika an'ity soratra masiny ty eto dia mizara roa mazava tsara izy ty zany io jerentsika moa zany aloha ny lafiny voalohany dia teny fampahirezana sy famporisihana zay nataony Mosesy sy Jehova Andriamanitra ny amin'ny reto zanak'Israely reto zay efa anitsaka tanteraka mihitsy zany ny tany Kanana lay atao hoe tondra dronosy tantely amin'ny fotoana io ary nambarany sy nolazainy moa dia hoe mahereza sy matanjary aza matahotra na manafa Jehova Andriamanitra ao miara mandeha aminao tsy afoy anao na andao anao zay zany anisan'ny hery lehibe anankiray zay mitondra fampaherezana mandreto zanak'Israely reto dikan'le tenin'Andriamanitra eto dia hoe mandrosoa trany
na manao ahoana ny abeany fahavalonao mandro soatrany a na manao ahoana tanjaka ny fahavalonao fa izao a Jehovahandriamanitra ray de miaraka mandeha aminao a tsy aforanao zany a tsy asaraka anao zany a maninona moa Andriamanitra no nanao an'izay karazana promesse fa hiara-mandeha amin'reto zanak'Israely reto zay a pasteur Alvarez de tsotra be le izy Mosesy sy Andriamanitra de niara-nandeha foana ary ataoko hoe hatramin'ny ora farany zay fahafatesan'ny Mosesy eto de mbola nomen'Andriamanitra ohatrany hoe fampahirezana ihany koa Mosesy hoe hiara-mandeha amin'ireo fa ianao kosa mody mandry any amin'ny razanao ny antony dia i Mosesy ozy sy Andriamanitra de niara-dalana foana hatramin'izay ary tsy de nisy fotoana loatra hoe nisy faute grave nataon'ny Mosesy fa amin'ny akapobeany raha maha-olombelona Mosesy amin'ny mahampitarika any Mosesy de nahafapo an'Andriamanitra ny zavatra nataon'ny Mosesy zany hoe ny olona anankiray mpitarika manana zay fanany fitariany zay zany pasteur Alvarez de hatramin'ny ora farany zay afatesany de tsy manary azy mihitsy io Andriamanitra io tsy manary azy mihitsy Andriamanitra tamin'ny andesika farany tao amin'ny Deutéronome 7 de resaka tsika am'le hoe safidy ozy Andriamanitra hoe miantso ny lanitra sy ny tany anio vaolombelona fa asioko eo anoloanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitaina sy ny fanozonana de mifidiana ny fiainana mba ho velona ianareo napetraka Andriamanitra zay teny zay tamin'ny alala Mosesy de avy eo nefa Mosesy nanolo hevitra nampahafantatra leto zanak'Israely eto hoe mifidiana ny fiainana mba ho velona ianareo jereo tsara pasteur Alvarez fa i Mosesy de anisan'ny mpitarika tsy de mba nitodika loatra tamin'ny tompontsoa ny tenany manokana fa nifantoka bebe kokoa tamin'ny tompontsoa ny asan'Andriamanitra nifantoka bebe kokoa tamin'ny tompontsoa ny vahoaka an'Andriamanitra ary zay no nampitarika mahomby azy ny mpitarika mahomby moa tsy pasteur de tsy de hoe mifantoka be loatra ny amin'ny tenany raha mifantoka ny amin'ny tenany izy de ny zavatra mampifantoka anazy ny amin'ny tenany de hoe manahoana ny fomba fijoroka eo anatreh'Andriamanitra manahoana ny fomba fakatoavako ny tenin'Andriamanitra manahoana ny fandehako sy ny famindrako eo io mason'Andriamanitra fa tsy hoe io mason'olona de i Mosesy nanana zay esprit zay ary rehefa nananany Mosesy zay esprit zay de jereo tsara fa naomby tamin'ny fitariana i Mosesy nandritra ny 7 taona tsy de hitanao loatra hoe inona ny tena zavatra ny fandiso tamin'ny fandaminana zay nataon'ny Mosesy tamin'ny zanak'Israely ary ny fisian'ny Mosesy satria ny zanak'Israely teto raha ohatra hoe ataontsika ny totaly be izy de mahatratratra eo amin'ny 3 tapitrisa eo zany miaraka amin'ny zazamambehivavy fa ny fisian'ny Mosesy zay nijoro mahitsy teo anatrehan'ny tompo zay de namelona nyreo zaza mambehivavy sy lehilahy rehetrarehetra reo tamin'ny alalan'ny fahagagana tany anefitra nandritra ny 7 taona no velomina tamin'ny alalan'ny fahagagana ino anatonga zany no lay fijoro Mosesy io moa zany pasteur de efa nambarantsika tamin'ny mpiainy foana sy mpijery foana amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ty hoe ny antony anie hividianan'Andriamanitra atsika ohatra hoe mpitondra fanjakana ambony ianao na mpitondra eny amin'ny ivon'ny district ianao na mpitondra eny anivon'ny commune ianao na mpitondra eo anivon'ny fokotany ianao na ray mpianakaviana ianao de zao ny marina ny fisitsika de ho fitahina ho an'ireo manodidina atsika ireo raha dada zany ianao de fitahina ho an'ny vady aman-janaka ao raha ohatra ianao ka lehibena fokotany de fitahina ho an'ny fokotany misy anao raha lehibena commune de ohatraohatra zany hoe zay mihitsy le toerana misy Mosesy am'ilay fitariana naomby zay nananan'ity Mosesy ty zany pasteur Alvarez ary natonga an'Andriamanitra tena hoe nampiasa azy tamin'ny fomba tsy takatra ny saina ary nafinaritra moa zany tamin'ny andro Mosesy pasteur Mosesy tsy hoe tapaka fotsiny ny ozy natao aminy fa i Mosesy io de mpanapaka an'izy io mihitsy zany hoe tena afaka tanteraka mihitsy ny lay ozy natao amin'ny tao amin'ity ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra ty jereo tsara misy zavatra vakitsika ohatran'izao eo amin'ny andiny ny fahafito
andiny fahenina de sy nysoratra masina manao hoe mahereza sy matanjaza matahotra na manaya fa Jehovah-Andriamanitra miara-mandeha aminao tsy andao anao na afoy anao izy ary Mosesy niantsany Josoa ka niteny taminy teo masony Israely rehetra hoe mahereza sy matanja fa ianao hitondra n'ity firenena ianao sy ity firenena ity de hiara-miditra ao amin'ny tany zay nianianan'i Jehovah tamin'ny razany omena azy ary ianao no ampandova azy izany ary Jehovah no mandeha eo anoloanao ary izy no hiaraka aminao tsy andao anao na afoy anao ao izy ko aza matahotra na mivadi-po ianao zao tsara le pasteur ito rehetra moa misy tantaran'i Josoa i Josoa no anisany mpanompon'Andriamanitra mahatoky teo akaikin'ny Mosesy moa de varantsika mihitsy re olona be fahasoavana be Mosesy de rehefa adiva ialaina zany hoe odimandro Mosesy de nisy karazana nisy famondrana fahefana teo famondram-pahefana transfert de pouvoir nisy karazana impartation ihany keo zany hoe lay fahasoavana tao amin'ny Mosesy no nafindra tao amin'ny Josoa ka izy ty ndray tsy ohatran'le mamindra fahefana hoe soloana ny DG anankiray de napetraka ny DG anankiray na brogena tsy zay le izy fa etona zany tena hoe Andriamanitra mihitsy tsy mametraka le izy pasteur fa izao Andriamanitra rehefa mametraka olona de tsy mitady olona lavitra izy fa zay olona mahatoky teo akakin'le mpanompon'Andriamanitra mahatoky io ihany no fidiny pasteur Alvarez ary zay foana hoany mahatsara an'le hoe raha manana ray ara-panahy ianao de ny ray ara-panahinao tiavo ny ray ara-panahinao raha mbola tokony omena niajany izy de omeo niajany ianao mahalala azy hoe tia ny dadako ara-panahy ianao ihany koa mahalala ny fahalementsy ny zavatra mahazo azy raha misy zavatra mahazo azy de ianao ihany ny mahalala an'izany fa izao zavatra mitranga teto rehefa niantso Andriamanitra ny fidolon'Andriamanitra andiby an'i Mosesy de i Josoa no nomen'Andriamanitra izay fahefana izay pasteur Alvarez na de mbola azo verina hoe tovolahy kely zay Josoa tamin'izany fotoana zany hitanao zany raha ohatra mijerytsika zao raha ohatra fotsiny mikasika fiainana tanora ny fiainan'ny tanora anankiray zay eritreron ka te anana hoavy mamiratra tahaka an'ity Josoa ty satria zany Josoa zany de tena nanana avenir tsara zany pasteur avenir tsara tsisy olombelona teto ambonin'ny tany afaka ny baiko ny masoandro amam-bolana hijanona baikony ohatran'izao fotsiny hoe mijanona de manaiky tena manaiky ary za miteny aminao fa ninona baikony zany lehilahin'Andriamanitra zany de manaiky avy zay isorsan'ny source de bénédiction tao amin'ny Josoa io avy tao Mosesy io avy tao Mosesy io ary zay foana le hoe ianao raha manana ray ara-panahy na manana dadanao ohatra hoe dadanao zany tena mpanompon'Andriamanitra mihitsy ka ianao mbola tanora de manarano dian'io dadanao io jereo tsara ny zavatra ataon'io dadanao io de tsy ifo le fahasoavana avy any aminy tsy ifo zany hoe alaivo le fitahian'Andriamanitra mianarany ataony zay zavatra tsara ataony de mahaiza mianatra aminy tompontsoa lehibe za de tena mitenin'ny tanora pasteur tompontsoa lehibe ho an'ny tanora manana dada sy neny mpivavaka hoe ny dadanao mpanompon'Andriamanitra ny ray neninao mpanompon'Andriamanitra samy mivavaka izy anankiroa mampalahelo moa ny ray aman-dreny mivavaka de le ankizy kely 20 taona hatramin'ny 30 taona sasany lasa tia maneratsira fivavahana lasa manao tsinotsinona an'Andriamanitra lasa manao tsinotsinona le fiangonan'Andriamanitra de fokarongony misotro toka de miarakaraka amin'ny namandratsy rehetrarehetra any le ray aman-dreny nefa tia mpanompon'Andriamanitra fa raha izany eo amin'ny toerana misy an'izany tanora zany de hoe tena sambatra ianao raha eo amin'ny taonanao io Daniel la Sadraka Mesaka Abednego Joseph ida izy Davida Josoa ny apôstôly rehetra ao anatin'ny fahatandroana pasteur nanompo an'Andriamanitra ary ny fiafaran'ireny olona ireny tena tafita daholo pasteur io mantsy hoe ny tena zavatra ngezabe de hoe eo amin'ny fahatandroana ny fanomanana ny hoavy ratsy zay rehefa ratsy ny fanomananao ny hoavinao eo amin'ny andro ny fahatandroanao eo anao ny lavo eo anao ny potraka eo anao ny simba eo anao ny vary lavo amin'ny zava-mahadomelona de mipotika ny hoavinao sy ny taranakao mipotika ny hoavinao sy ny taranakao fa raha eo ianao no manompoka mivavaka tena manompo an'Andriamanitra ary tanora de amiratra ny hoavinao zay foana ho izy pasteur hoe ohatra hoe misy tanora anankiray zao mamilava izy na mijangajanga izy na sanatiny zany de anompo sampy de atao amin'ilay keo misy tanora anankiray tena mpanompo n'Andriamanitra miara-miainga ny fiainandreo pasteur reo le fototra anakoro samy manany azy samy manangana zany
fa miteny aminao a fa itily ato anatin'ny sambo sy fisototoka sy jangajangany ty tsy maintsy horava sy potika nefa rano io tsy maintsy ary zany matonga tanora maro mivary lavo am'izao fotoana zao satria ratsy le fototra ny angany fa atao ankilany ko sarevany de zao misy tanora manompo an'Andriamanitra na de mbola tsy anasa azy am'izao fotoana zao fa manompo an'Andriamanitra zao ny résultat tsy maintsy hotahin'Andriamanitra ho any amin'ny ambony indrindra io pasteur Alvarez ary zay ny hoe tsara nanganana ny fototra le olona indrindritsika tanora am'izao andro ny fahatandroana zao pasteur Alvarez mazava de mazava zay lazanao zay pasteur ary ngamy ilaza zavatra anakoro pasteur amin'ny tapany voalohany teneninao teo satria mizara roa zanao ty ten'Andriamanitra de voalohany iny efa pairezana ty tapany voalohany zay zany no idirantsika ary ilaza zavatra anakoro ny teniko pasteur amaky ny andininy fadimy aloha ny jotoana mety mifaraiky amin'ny tekoa de zao mivolaza teto manao hoe de atodry Jehova eo anohanareo hanaovanareo azy araka ny lalàna rehetra zay andidiko anareo Andriamanitra no miteneny hoe ho atolotra Andriamanitra eo anolohany zanak'Israely zany a ireo firenena rehetra eo amin'ny tany Kanana tamin'izany fotoana zany fa naverentsika mbe matetika teto pasteur ireo firenena tany Kanana dia ny Jebusita, ny Kananita, ny Perizita, ny Evita sy ny Girgasita maro de maro le mahitahita ozy no pasteur zay le mahitahita rehetra tamin'izany fotoana zany dia natolo Jehova eo tanan'ny zanak'Israely ary zao voalazany hoe ataovy izy ireo araka ny lalàna zay nandidiko anareo zany hoe zanak'Israely zany na miditra amin'ny tany Kanana io ka mandresiny ireo firenendreo dia tsy mahazo manao zay tiana ataony eo zany izy fa tsy maintsy mandeha araka zay tenin'Andriamanitra izay inona mo le tenin'Andriamanitra ina le zavatra tenin'Andriamanitra hoe anaovana azy ireo dia hoe aringano daholo ny olona rehetrarehetra ao na lehilahy na vehivavy dia fantaniana mipetraka ohatr'izao pasteur ary zay mahatsara le mianatra tsy Andriamanitra ve no nanome ny didy folo manao hoe aza mamono olona eto ndray nefa Andriamanitra miteny aringano dia otrany mifanohatra zany raha jerevanao mainky ary to mifanohatra zany tenin'Andriamanitra zany ato izy manao dida ny zanak'Israely aza mamono olona ato ndray nefa izy miteny aringano fa hoana ary mahatonga an'izany raha asa ianao raha tokantrano ao mpamaka baiboly nefa nametraka zany fanontaniana zany amin'ny tenanao hoe ohatrany fanohatra ne zany tenin'Andriamanitra zany dia zao mivaliny voalohany indra tsy mifanohatra tompo ny zavatra voalazan'ny baiboly tsy zavatra mifanohatra naray azy fa ny tenin'Andriamanitra dia manan-karena fahasoavana ary zay mahatonga an'Andriamanitra ny teny manao hoe aoka ny tenin'ny Kristy hitondra betsaka ao anatinareo pasteur amin'ny fahendrena rehetra ny antony hoe nandrikanana an'ireto Kananita sy Jebusita sy Amorita ireto dia zao ny antony araka ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra dia efa naminany voalohany tany amin'ny androny efa nanao fanekena tamin'ny Abrahama izy tany aloha tany amin'ny Genesis 2:10 hoe tsaroa izy fa vahiny efa-jato taona ny amin'ny tany Egypta ny taranaka ao mandrapafeno ny fahotan'ireo olona zay mipetraka any amin'ny tany Kanana zany hoe nandrasan'Andriamanitra mihitsy zany ny feno ny kapoakan'ireo olona ireo pasteur eo amin'ny tany Kanana ny antony satria tsy afaka mahatonga dia hoe tamin'ny andron'ny Abrahama tonga dia voafindra amin'ny zanak'Israely tsy nety tamin'izay fotoana zay satria mbola tsy feno ny fahotan'reto olo reto fa reto olo reto efa nanao zay fady indrindra nanao zay vetaveta nanohitra ny tenin'Andriamanitra rehefa feno ny kapoaka amin'ny pasteur ary Andriamanitra voalohany izy aloha manana ny zony manokana manana fiandrianany manokana Andriamanitra ary zay teneny dia marina faharoa efa feno ny kapoakan'reto olo reto dia zay ny andrianana azy fa feno loatra ny kapoakany ary dia zay ny lalàna nomen'Andriamanitra ary zay mahatonga an'Andriamanitra teny hoe Andriamanitra minitsy mijery nandrotsy fahalalàna fandroany mandeha antsika bebaka izy hoanao zay mpanota amin'izao fotoana zao mahatsiaro ny tenanao hoe nanota be lehibe mihitsy ianao izy ianao fa betsaka ny raha tsy vitanao efa nanalaza azy ianao efa tsy ndra raha fivavahany zany ianao fa be lehibe mifahotanao aza miandro fandringanana fa raha zao fotoana zao mba hibebahanao amin'izao minitra sekondra izao kozy ny ten'Andriamanitra fahafatesana ny tambon'ota fa fiainana mandrakizay kosa fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra no zany ary rao zao fotoana zao mba hibebahanao manatona an' Jesosy satria efa nalohan'i Jesosy Kristy tompo nividy ny fahotanao nividy ny fanamelohananao fa ny mandray sisa no anjaranao raha zay faharoa pasteur dia zao araka ny teninao teo hoe eto no farana ny tantaran'ny Mosesy moa dia mpitarika mahay zay averika ny zavatra teneninao teo hoe tsy nijery ny tombontsoa ny tena manokana izy tahaka ny Abrahama zay tsy nijery ny tombontsoa ny tena manokana i Abrahama anie tsy nalaza zay mahazo an'i Sodoma sy Gomora any inona moa no ivakinloha zay mahazo an'i Sodoma sy Gomora any fa tsy zany ny toe-tsain'ny Abrahama tsy zany ny toe-tsain'ny Mosesy fa nanino
mivavaka ho an'ireo oloreo fona ho an'ireo oloreo fona ho an'ny Sodoma sy Gomora fona ho an'ny vahoakan'ny Israely tsy hijery ny tombontsoa manokana zany Mosesy zany ary dia fombiazana ny asana Mosesy ary Mosesy pasteur tsy niala tamin'Andriamanitra mihitsy raha-pahafatiny ary zany fo ny ilain'Andriamanitra amintsika amin'izao fotoan'izao ianao zay manaraka an'ity fandarana ity mila fahasoavana ianao mila fitahin'Andriamanitra ianao misy aminareo aloha zao mila vady ianao satria mety hoe efa ela ihany mba nanirino hanambady nefa mbola tsy manambady ianao fa topatena amin'izao fotoana zao ary ny olona mitovy taona aminao génération anao dia efa lasa manambady tao nefa miaraka amin'ny zanany ary mitsiritra anao mahita ny zanany miara mandeha mivavaka fa ianao mbola zay nibatera foana tamin'izao dia ohatrana hoe rovina ihany ianao azo vady dia zao ny tenin'Andriamanitra aminao hoe azo vady soa azo fitahina avy amin'Andriamanitra azo vady ianao fa zao aza mijanona eo amin'ny fahazona vady ny fanomponan'Andriamanitra aza mijanona eo amin'ny fahazona valim-bavaka na fitahin'Andriamanitra fa mila manaraka an'Andriamanitra hatramin'ny farany ninninona zavatra mitranga hitantsika rehefa ijorona vavabelona mandeha amin'ny tena isan'andro eto eny tamin'ity toeran'ity be dia be ireo olona niarana nandeha tamin'ny Kristy ary ny hafarany fiainan'izy ireo pasteur dia voninahitr'Andriamanitra Mosesy zany sendra zavatra sarotra maro efa niteny Mosesy na vonoa ataovy an'izao efa saika ny abandonne any fa kiry any Mosesy hoe tsy ala aminao zany Jesosy ary ny hafarany moa dia vita ny mission ny zavatra teneninao teo pasteur fa rola zay ko dia hoe zao fa manina moa Josoa no nandimy amin'ny Mosesy zay le fantanena manaraka fa manina Josoa no nandimy amin'ny Mosesy dia izao ny valiny pasteur lafinatra be la zavatra tenen'ny pasteur teo hoe ararote ny fanananao ray ara-panahy mba azonao fahasoavana any aminy tena zany tokoa pasteur i Josoa dia nainaroatra ny fahasoavana tao amin'ny tao anatin'ity Mosesy ty satria zavatra nataon'ny Josoa pasteur dia zao Mosesy rehefa nideo tamin'ny tranon'ilay fiainana dia rehefa vita ny resaka nataon'isy Andriamanitra dia mivoaka tamin'ny tranon'ilay fiainana Mosesy fa tsy mba izany nataon'ny Josoa fa i Josoa dia nijanona mandrakariva tao anatin'ny tranon'ilay fiainana alohan'ny idira Mosesy tao dia efa tao Josoa niala tao Mosesy mbola nijanona ihany Josoa zany hoe Josoa zany dia nahita ary nalala tsara mihitsy ny fifandraisan'Andriamanitra sy Mosesy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany anisan'ny olona lina sy mangeta hitariny sisika hatramin'ny farany mihitsy ty Josoa ty pasteur tsy niala tao anatin'ny tranon'ilay fiainana be dia be ny olona amin'izao fotoana zao tsy manana rotra zay ray ara-panahy zay ny ray ara-panahinao raha tahin'Andriamanitra dia zao tsy ny arena no tsiritinao tsy ny tomobile tsy ny trano no tsiritinao fa zao tokony ao anatin'ny sainao hoe ahoana ny fomba ananako fahasoavana ahoana ny fomba ananako ny fanahy ao anatin'ity mpanompon'Andriamanitra ty tiako mba hifindra atao anatiko ty tanga zany hoe Mosesy Elisa dia Elisa tsy nanaiky mihitsy raha sy nahazo anjara roa tamin'ny fanahany Eli fa ny nampalahelo Elisa rehefa taty aoriana niaraka tamin'ny Gehazy pasteur i Gehazy dia tsy nahinara roatra tamin'ity rainy ara-panahy ty anka tsy fitahina no azo tsy fahasoavana no azo fa ozona no azo bokatra amin'ny tarana ny faramadimby zay le safidy araka ny teninao teo ka ianao manana ray ara-panahy dia zao aza mitsiritra ny arenany sy ny fahasoavany fa ny fanahy ao anatiny ataovy sy azaona azy pasteur ia zay ny voalohany tapany faharoa sady mamaraparana azy tsika dia eto amin'le andininy fa efatra amby roapolo vakiko izy hoe ary rehefa voasoratra Mosesy teo amin'ny boky avokoa ny tenin'ity lalàny ity dia nandidany Levita zay mpitondra ny fiarahany fanekeny Jehovah izy ka nanao hoe raiso ity boky ny lalàny ity ka apetrao eo anilan'ny fiarahany fanekeny Jehovah Andriamanitra ao mba ho vovolombelona aminao fa izao mahalala ny ditranao sy ny amafy ny atokao na dia mbola velona eto aminareo ankehitriny zao dia miodina amin'ny Jehovah ianareo ka maika fa rehefa maty aho vrio eto amiko ny olona rehetra amin'ny firenenareo sy ny mpifehanareo mba olazaiko eo anatreny zay izao teny zao ary antsony lanitra sy ny taly aho vavolombelona aminy aho ny andiny sivy amby roapolo fa fantatro fa rehefa maty aho dia hanao ratsy tokoa ianareo ka hiala amin'ny lalana zay nasaiko nale anareo dia hotratry ny loza ianareo any amparany satria hanao zay ratsy eo masiny Jehovah ianareo ka mpatezitra azy amin'ny asany tananareo zay le ino tsara ny pasteur Alvarez nisy ataoko hoe teny ihany zay nataon'ny Mosesy nisy fiatraikany ratsy tamin'ny zanak'Israely satria rehefa feno lay feno teo amin'ny roapolo amby zato taona izy dia ho faty
odimandra ao amin'ny tompo a dia anisan'ny teny zay noverina hoe mitondra zavatra ratsy teo amin'ny zanak'Israely ty teny Mosesy ty tsy mba noteny zavatra soa zany izy teto fa ozy izy hoe fantatro fa rehefa ho faty a dia ano ratsy tokoa nareo ka hiala amin'ny lalana zay nasekulare anareo de ho tratry ny loza ianareo any aparany jereo tsara l'izy a i Mosesy any anieny nanalandreo zanak'Israely teo amin'ny tany Egypte tao amin'ny trano fanandevozana aty amin'ny faefapolo taona teneny ngaraindray manao hoe ahita loza indray nareo any aparany rehefa ho faty a eo pastera no ilaina fitandremana voalohany tena za zany de mitena tsika dadana tsika reny miteraka nahitana masoandro misy le hoe ozona avy amin'ny sampy misy ny ozona avy amin'ny fahotana misy resaka famosaviana misy le ozona ohatrany hoe mepita fa anisan'ny mitera doza ho an'ny taranaka faramadimy de niteny aloko ny vavan'ny ray aman-dreny miteny aloko ny vavan'ny ray aman-dreny ary zany no ilaina hoe mahatonga ny baiboly hoe pasteur Alvarez miteny manao hoe ny zanaka tiana tsy tiana tsorakazo izy tsy miteny manao hoe zanaka tiana asio ny tamaina na asio ny daka sy ny tontondro na opay sy ozony fa tsy tiana tsorakazo tanao dika le hoe tsorakazo izy io fa nanaovako fanady adina kely rehefa tezitra ny ray amin'ny baiboly hoe tsorakazo de mivoaka ny tokotany aloha any ambanivohitra ny tena ahitana zay mivoaka ny tokotany aloha maka tahona pibasy kely na tahona zavoka kely fa tsy hoe bois rond be ko tonga de bois de rose kio no entinao avy any tsorakazo kely na tahona zavatra ke hazo maniry kely zany de enao mavany atokotany miditra iny a efa manana 7 minitra ianao efa manomboka tonotono ny fonao de rehefa manomboka tonotono ny fonao fa mahalala tsara zany ianao ny zavatra teneninao am'ireo zanakao reo fa ny miteny sy mananatra eo anatin'ny fahatezerana tsy de tsara fa rehefa manomboka tonotono ianao le mivoaka ny atokotany maka tsorakazo de mively ianao mively ary mikapoka mpitiavana mihitsy ianao fa hitanao tatoato manaraka am'ireny vaovao reny tsika de misy zanaka mamono ray aman-dreny misy ray aman-dreny tonga de mamono zazakely fotsiny tsotro zao ianao hoe de mieritreritra hoe tsy tiany zanany tena tiany le zanany fa tsy nandinika tsy malala ny soratra masina de tratran'le manao no foana zany ka eo no tsara tandremana tsara rehefa miteny ianao amin'ny zanakao de mifaiandrena teo amin'ny taony malagasy mihitsy pasteur ohatra hoe misy zanaka andeha ho any amin'ny province ohatra nandeha ho any tany lavitra ho any ampitan-dranomasina de mivory ny ray aman-dreny be rehetrarehetra teo amin'ny taony malagasy tsy eo amin'ny taony malagasy fa hatramin'izao raha mbola misy an'izany de mipetraka eo ambony pofo na mipetraka eo ambony tsi de mivoretaka mipetraka eo de rehefa mipetraka eo dia mitsodrano an'le zanaka hoe maleova malasana anaka dia ho tonga amin'ny ambony rindrany amin'ny toerana misy anao any zany hoe tsy maintsy maka an'le tenina ray aman-dreny foana isaky ny manao zavatra na anambady ohatra de maka tsodrano amina ray aman-dreny de zany milaina an'le hoe tsodrano fa jereo raha misy tokatrano be lehibe ny hoe naomby izy roa kely tamin'ny voalohany fa ny ray aman-dreny tsy nakasitraka an'io de rehefa tsy nakasitraka an'io le ray aman-dreny a de nozon'le ramamana izy sy rapapa de rehefa nozon'izy anakoroa le tokatranon'le akizy a de am'izao fotoana zao tena mandraingiraingy mihitsy de am'izao fotoana zao nefany le reny be tsy nakasitraka n'lay le reny tsy nakasitraka ny mariazy n'izy anakoroa mahita an'le zavy kely de manorokoroka tena zanako moa ianao le zaza kely amin'io sampona ny sasany tsy miteny ny sasany sady tsy mipetraka ny tsy mitsangana de tonga saina ihany izy hoe le ozona nataony ka lizy nefa tsy voafafatsony pasteur ary zay foana le tenentsika hoe ny ray aman-dreny arano fa afaka mametraka ozona amin'ny alalan'ny teny fa tsy afaka manala ny teny nataony ho atoritsika monikle rehefa avy eo satria misy le secret atao anatin'ny baiboly io de io zany a be lehibe ny ankizy nahita fianarana ambin'ny zavatra amin'ny zavatra atao fa ny loza zany de hoe araky ty tenin'le Mosesy ty ahita lozonareo any aparanosy nefa izy ho faty ampiadanana fa le zanak'Israely ndray teneny no ahita lozy ianao any aparana raha ny tokony ho izy pasteur tokony tsodrano mirefitrefitra be ny teo fa nozony ngaraindray izy tena fantatro izy a tokony rary soa zany izy manao hoe
ianareo de ho tonga mpanompon'andriamanitra horeharehan'ny firenena rehetrarehetra fa tonga de any am'say fantatrozy fa anompo andriamanitra afo nareo de ahitaloza am'izay nareo any aparany de misy amitsika ray aman-dreny ty manozona an'io zanaka io manozona hoe ianao de olona dondrombelona ianao ndray de tsy tafavoaka zany ivoaka n'ity tokantrano ty lafa na oaiza maiza lalana le anyla fa tsy tafavoaka zany lahy mandadilady ana miditra ato am'ty toerany ty zany misy ray aman-dreny tena manozona ohatrany zany io na io le fomba fiteny misy fomba fitenitsika hitsy nandray mizanakytsika aza tenena zany hoe alikalika kely zany miany zanako tsy azo atao an'zany hoe misy olona avy any de alikalika kely na ambombo kely tsy mety an'zany tsisy zanaky pastera tovy ambosy alika zany fa nateraka ndray zanak'andriamanitra ka misy amitsika nefa hoe ambombo kely alikalika kely de tsika mihitsy andray avy eno ma izy io tena ambombo kely mafatifaty kely tena alikalika kely mihitsy zaza tsy azo atao zany pastera tsy azo atao zany hoe ty zazy ty de ndrandray hoarina amina zavatra anakiray hoe cousson tena misy reny le reny masika be reny cousson lasa mandeha cousson fa hotrongisiny io anao afaka mendrasa kely fotsiny misy amivelonay fa hotrongisiny io anao iny le teninao cousson iny any ny tonga anao tonga eo amy tanjona tedavinao anao renenozy ty le cousson anao ty ary de be dehibe ny ray aman-dreny miteraka efatra niteraka telo niteraka fito fa tsy mahita maminy amy tarana ny théorie izy ty cousson ozy izy le fomba fiteniny taloha nataony cousson le zanany de mitrongy azy am'izay reo zanandreo za nisy ray mpianakaviany zay tany province anakiray tany de olona nananana izy azy de ta théorie na tena potika be de le zanany tsisy mirahara azy fa nitenin'le zany de ozy le ray aman-dreny reo rehefa miresaka manao satrin'le zanaka hoe paster ozy efatra mirahalahy zany satry nofaty zay paster ozy de zao le rahalahy mandeha mivavaka any am-piangonana le zanany mandroba ny tranony de misy mandroba foana le trano le zanaka ihany mandroba an'le trano le zanaka tokony anampy mandroba ihany tena mampalahelo be le izy ny antony satria nozoninao izy taloha de nao ihany notrongisiny ianao de ohatra zay ihany ko pasteur Albares eo amin'ny ataoko hoe teo anao de milaza n'le hoe manajara iara-panahy fa le raha iara-panahy tokony manana ntoerana maizy azy satria jereo tsara ty i Mosesy teto tena raha iara-panahy toerana misy anazy teto père spirituel nanana ny maizy azy ary ny tenina anaoko ny vavany Mosesy jereo tantara fa i tenina anaoko ny vava Mosesy io natonga andreo fanompotssampo be dehibe natonga zanak'Israely ane ny jiosy baby tany Babylone mampalahelo ny tantara pastera le hoe baby tany Babylone fa mipotsaka mihitsy ny mason'le Zedeka mpanjaka nipolesin'le mpanjaka ny Babylone sy reo le zanany rahalanga am'izay mbola nisy zanany anakiroa taorinany tao fa nijaly fadiranova anisan'ny nandray anjara tam'izany ty teny Mosesy eto ty le teny le raha iara-panahy zany le mpanjaka tao amin'ny taranak'Israely fa de nanompo sampy eteretinao Solomon zany hoe nanapa-endrena nanapa-endrena nampirehare ary Andriamanitra de mirehare hoe tsisy mpanjaka takanao tany alohanao na ny aty aorinanao fa raha nisy ko mpanjaka lehibe ny mpanompo sampy ko Solomon zany ko satria efa andresantsika teo te champion du monde izy atraty eto aloha mbola tsisy naresa azy arivo ny vadiny de reo arivo reo nefa natonga azy nanompo bala nanompo asera nanompo andriamanitra izy mivadika teo anatren'Andriamanitra avy izy niviny io avy aty am'le raha iara-panahy le tenina lokony le raha iara-panahy io mantsy am'izao fotoana zao pasteur isaorin'Andriamanitra moa zany fa be dehibe ny fiangonana eto Madagasikara de io le fiangonana be dehibe eto Madagasikara io ny mpino am'izao zany tsy mitovy amin'ny taloha tsony pasteur ny mpino taloha zany rehefa hoe ato izy no mivavaka de gejainao de ao tsy mihetsika ao izy fa ny mpino am'izao tsy manao an'izany ny zanak'Andriamanitra am'izao tsy manao an'izany fa raha ato izy mivavaka za tsy miteny hoe mangala-pina anatsy izy fa lasa manovo hery ary izy de manovo hery ary izy ka misy fiangonana ohatra isaky ny alahady azy sy ny alarobia ariva no mifo de le andro ny fakapanahy am'izao zany tsy mitovy any tany 1980 tam'zany ane mbola tsisy Facebook zany mbola tsisy fakapanahy tam'zany mbola tsisy vivavy manao sorta zany eny an-dalany tam 1980 zany fa mbola montana daony ny olona rehetra am'izao fotoana zao zay jerenao rakotra tena rakotra fakapanahy ny tanàna karaha tsy ampivavaka le olona de la foana pasteur Albares dikan'izay tokony ivavaka isanandro ny olana nefa dity pasteur misy an'le raha iara-panahy tena niteraka maheno hoe lasa rio le zanaka ara-panahy de ozoniny
ozonareo amiray mivezivezy any a ozoniko nareo miokotra aminareo daholo ny fitahina rehetrarehetra zay niraisina le tata amin'ny fiangonako tata ary mandana matefa tsisy ilanareo ty miokotra aminareo koa nandraiky tareo de misy raha iara-panay manao an'izany za de miteny tsy mety zany paster za manokana ohatra hoe atamin'ny fiangonana misy a de izao rehefa te hialaty ny olona de malalaka ny varavarana te hiditraty ny olona malalaka ny varavarana satria itsika tsy mitona olona ho an'ny paster Atovo na ho an'ny paster Alvarez tsy mitona olona ho amin'ny anaran'ny fiangonana misy atsika fa mitona olona ho an'i Jesosy Kristy mitona olona ho an'i Jesosy Kristy tompo zay ho ano anisan'ny zavatra ngeza be ihany koa tao a Mosesy lafy tsara indray zany ty resantsika ty hoe i Mosesy nitondra le zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta de ho voninahitra Andriamanitra irery any tsy mijery ny tompontsoany manokana izy ary de zany ny zavatra ataontsika paster hoe tsika raha mitory ny tenin'Andriamanitra de mitombotsoa ny asan'Andriamanitra sy tompontsoa an'ilay olona ihany koa zavatra ataontsika ka fatarina tsara ny teny lokony vava zay vao miteny fa misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny olona amin'ny fiainana mpanompon'Andriamanitra na de ao anaty toriteny azy na de eo anaty toriteny izy hoe nareo tena pino tsisy ilana azy mihitsy nareo tsisy ilana azy nareo tsy mandoa mpafolo karena nareo tsy mandoana voarozona mihitsy nareo reto rehefa tsy anao nareo tena voarozona tsy le tenin'Andriamanitra tsony mitorina am'izay a fa hita le fatezera satria kely le fandeha-javatra voarozona mihitsy nareo de dinona tokoa mitraika any amin'le olona zay heriny teny zay paster ary io ny teny Mosesy io mana hoe loza niseho anareo any aparanosy a ozy ny voalaza Mosesy a paster Alvarez a farano am'izay misy alohan'ny teny vavahantsika moa zany amarana azy de misy teny koa anaty any amin'ny madivantsy le tiko letroko zay andiny hoe raha misy izy izy miteny amin'ny olona hoe fokelahy dia mendrika am'zany olo zany dikany hoe foka moa hoe adaly elahy fokelahy de adaly elahy zay dikany raha misy olona zany teny an'izay hoe elahy ty tena adala mihitsy de izy ny tenin'Andriamanitra mendrika zany olo zany izy izy a no anatonana fiction-bary amin'ny tenany de atsipy anaty ranomasina lalàna izy fipiry moa sika paster no teny an'ny zanakitsika indraindray hoe tonga avany hoe de ha tiany adalalahy ty tiany adalalahy ohatrany hoe veritsika hoe fomba fiteny mazatra le izy tiany adaly ty dikany hoe tiany adalany de tiany adala hoe ty le adala de ity ilay adala nefa zanakao naterakao ve de ataonao an'izany hoe tiany adala ty ilay adalalahy ty adalalahy ty koa mba fetsifetsy ratsy ohatrany hoe teny mandehandeha azy izy nefa tadio a araka ny zavatra naratsika teo taloha saiko roandro hoe rehefa nanomboka ny teny Andriamanitra ny teny tamin'ny Ezekely de nisy fanahy tonga atao anatiny de mifanahy masina ka ianao koa rehefa miteny zavatra ratsy zavatra fanozonana eo amin'ny zanakao raha eo aman-dreny na ara-nofo na ara-panahy de zao misy fanahy tonga ao anatin'io zanakao no misy fanahy tonga ary zay ny ilana an'le mianatra tenin'Andriamanitra mba tsy hanaovanao natao fahatantsika ka ny délivrance nefa rehefa aveo mafy de mafy mihitsy satria efa naniry taona efa na ambapolo taona ny roapolo taona ny andro fotsiny fotoana isehoany zay le mahatonga ny misy olona zao tafavoaka be izy tamin'ny fiainana tampotampoka menjera tampoka ny andro fotsiny le efa natao anatiny occasion afahana mampidarapoko azy vokatra le tena ataontsika raha aman-dreny tany aloha tany nefa zany ka raha fananao an'izany ianao de mbola stary anao raha ibebaka misy moa le fotoana zay ratsika moa paster isaky ny sabotsy amin'ny sabotsy mo farany ny amin'ny fiarana am'le misy hoe karazana délivrance lehibe am'izay zavatra zay izay anasanatsika menaka hoe aleo mianatra tenin'Andriamanitra aleo mandinika tenin'Andriamanitra de mitondra ny zanakitsika ny ankonatsika arak'izay tenin'Andriamanitra zay de ivavakantsika paster am'izao fotoana zao reky sotran'ny tompo raha io dia misotranao zay satria dia mianatra zavatra be dehibe zay androany a izay masotro ny fiainanay fiainan'ny taranakay am'izao fotoana zao tompo raha misy olona manapa-kevitra dia raiso zany olo zany Jesosy a ho tonga mpanomponao ianao dia minitsy mijerina lotsy fahalalana fa manidiny olona rehetra bebaka raiso tompo fibeban'reto reto ary raha misy efa nanoza zanany ara-panahy na ara-novo efa namoka teny de zao mbola zany teninao manao hoe raha manameloka anay fonay dia lehibe lavitra noho ny fonay Andriamanitra ianao Andriamanitra de afaka manala ny ozona nataon'ny olona tamin'ny zanany ka dia mitsodrany manokana le olona zay mety niaran'izany ozo zany a ho avadikeo fitahina tompo zany olo zany a de anomboka iova ny fiainan'izy ireo aoko hitahina ny tsy rara iavy a zay nandrehan zao fampianarana zao na izy ireo na ny taranaka izy ireo a aoka ndray fahasoavana
andray fitahina lehibe tokoa avy aminao zao voalaza ny teninao manao hoe hotahina ny taranaky ny marina zay dia fanao marina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ka dia aoko marinao tanteraka aminay zany teny zany a aoko hotahina ny taranaky ny marina ahery ambony tany ny zanany a amin'ny anaran'i Jesosy a amen. Eny tompoko araka ny filazana teo a sabotsy ho avy zao no amaranana nylay séminaire lehibe nandritra ny 3 herinandro manangana fototra vaovao fanambinana sa ozona ireo a no lo hevitra zay ningatsika ary de tsy maintsy hofaranana vahoaka manaliny maro ny fanandrefa saovana atao anatiny io paster tsika mora mitoro ny tenin'Andriamanitra eto a de iraka ny atsika iraka Andriamanitra tsy voakarantsika eto ary zay fotsiny de miteny aminao hoe raha hoarahanao mitsaka sy andavana zany tenin'Andriamanitra zany ka tena vonina hivavaka sy hitady ny tavan'Andriamanitra ianao ka tsy misy hiovana ny fiainanao de andao tsy hivavaka tsony alao ajany ty fivavahany ty alao ary raha tsy mahavonjy Andriamanitra alao mitady Andriamanitra hafa paster satria tsika tsy mila Andriamanitra tsy mahavonjy zany fa atyeto aloha tsy mbola namitaka io paster manao fagagana io paster manovy io aryvavolombelona zany ny tenanay zao de mivain'Andriamanitra atao anatin' zany hoe ozy izy nylay ao amin'ny jaona toko fasivy manao hoe jamba teo aloha fa mahiratra zao a zany hoe Andriamanitra no niasa atao ambadika zany rehetrarehetra zany ka manasanao zay a eto amin'ny les 3 frères ndre fanambojanary a misy grande salle lehibe anaky 5 eo a zay anatanterantsika ny fotoana io a sy eto amin'ny trano be ny samafa eo ambany atsimo ampitanjira ma misy zone France be io a de ombondrina sy eo ambany rihana no anatanterantsika izay fotoana lehibe izay mirary so de samotain'Andriamanitra ary mirary fanasitranana ho anao zay anatin'ny tsy fahasalamana ho anao manana zanaka na ianao mihitsy somary mafanafana am'izao fotoana zao de tenrenay loharanina retina roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala amin'ny anaran'i Jesosy zany aretina zany a ny kotroso a sy ny valana aretina maro isan-karazany de foananay amin'ny anara maherin'i Jesosy potena amin'ny anaran'i Jesosy a manao mafanasitranana ho anao aho a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Hotain'Andriamanitra atsika tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe zay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa zay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany zay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana zay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko